fifaliana lehibe ho ahy indray a ny miona aminareo amin'ny alala zao fandarana zay arahanareo izao. Arabaiko amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ianareo rehetrarehetra na iza de ianareo tsy misy avahana. Ary tsofoko rano ihany koa mba hahita sy atsapan'Andriamanitra miasa ianareo anio amin'ny alalana zao afatra na amin'ny alalana zao toroteny entiko ho anareo zao. Zao foana ny vonoko mombay ny tompoandriamanitra tsy to rehefa mitoroteny tahako zao ny tenako. Ary tsy salasalako mihitsy ny famarinan'le teny voalazo amin'ny salafa 7:120 azonareo arahana io voasoratra io. Inona ny voalaza ao? Hoy ny baiboly hoe nandefa ny teniny Andriamanitra mba ho fanasitranana ny olona zay marary. Nandefa ny teniny Andriamanitra mba hitondra fanafahana ho andreo zay voafatotra. Noho zany aorinan ty afatra entiko ity de mino ianareo fa amonjy sy anafaka ary tay ny fiainanareo ny tompo Andriamanitra tsy to. Ao am Jesosy Kristy zanany, le zanan'lay tokana zay fa nomena antsika zanak'olombelona amin'ny alalan'io Jesosy zanany io no iasa eo amitsika ny tompo Andriamanitra tsy to. Mino ary tena mino fa ahita sy atsapa ny herin'Andriamanitra miasa tokoa ianareo. Averiko indray hoe rovina anio de anio. Mahagaga nge ny tompo Andriamanitra riavane. Tena mpamonjy marina tokoa nge Jesosy Kristy zanaka latokan'Andriamanitra zay fa nomena antsika. Asakasaky zay tsy iny, asakasaky zay mboly salasala malaka kehitriny. De zao azy melon'ny hitondrako ny afatra na anoizako ny toroteny a de andao aza isika am'izao fotoana zao iaraka hivavaka. Raha mino anao fa izavatra lehibe tokoa ho hitanao, ho tsapanao ao anaty zao fanambarako ny teny zao na amin'ny famaranana de andao anokana fotoana anaovana vavaka iaraka amiko ianareo. Akipimo masonareo na apetrao amin'ny fonareo ny tananareo. Andriamanitra ray malala, Andriamanitra ray tsy to. Misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao ane zanak'olombelona, ny amin'ny famindraponao zay tsy miala aminay isan'andro san'andro. Andriamanitra, mino sy matoky ao fa ombay ianao, anamarina ny teny zay fa nampitondranao andreo mpaminaninao ianao. Ary raha mijoro sy mitoro ny tenin'Andriamanitra eto ho androany de tena ho arak'izay ambarako tokoa no ho tsapandreo olona sy hitandreo olona zay manaraka zao fandarana izao. Ho vonjenao ny fanahy, ho sitranao ny marary, ho vanao ny olana ary ahita ny herinao miasa sy magaga eo amin'ny fiainan'izy. Misaotra Andriamanitra omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, ny afatra na ny zavatra resako aminareo androany de ny amin'ireo ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana. Averiko indray hoe ny afatra na ny zavatra ho resako aminareo androany dia ny am'ireo ozona sy ireo fanaratsy mpitondra fahafatesana. Tsy resaka na ono na angano araky ny eritreritrin'olona sasany ny filazana ny fisinzana atao hoe ozona sy fanaratsy zany, fa tena misy tompoko. Ny baiboly no mitantara ny fisiny. Ny baiboly io no mitantara ny fisiny. Ny manavanana an'reto hery roa ratsy reto de ny oza sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana de ity. Mitondra fahafatesana eo amin'ny tenany olona izy ary mitondra fahafatesana ihany koa eo amin'izay zavatra ataon'ny olona izy ireo. Manamarina izany
ity tantarako aminareo ity. Sokafy ny baiboly ao amin'ny bokyny mpanjaka faharoa toko faharoa andiny fahasembyfolo ka hatramin'ny andiny faharoambiroapolo. Sokafy amin'ny baiboly mpanjaka faharoa toko faharoa andiny fahasembyfolo ka hatramin'ny andiny faharoambiroapolo. Io voasoratra io le izy azonareo arahana tsara. To zao voasoratra ao fa ovaketsika ny baiboly. Aroy ny ponina tao am'izany tanàna tamin'ny Elisa. Masina ianao indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko, araky zao hitanao zao saingy ratsy rano, ary ny tany tsy mampavananaka. De hoy izy, hoy Elisa zany hitondray lovia aho ka asosira ao anatiny, de nety tany aminy zany, ary nivoaka nakany am'ilay niandohan'ny rano izy, de nanipisira taoka nanao hoe zao no lazainy Jehova, efa nahatsara ity rano ity ao, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana anakitsony iseho eto. Andiny faharoambiroapolo. Ka dia tsara ny rano mandrakandroany araky ny teny nataony Elisa. Tao amin'ny tanàna Jeriko no nisehon'ny tantara, arak'ilay novakina tamitsika teo. Natsapa zavatra hafahafa ny ponina rehetra tao amin'ny tanàna Jeriko. Inona no hitany sy tsapano ianao? Ory zareo, tena misy fahafatesana eto am'ty tanàna ity. Tena misy fahafatesana eto am'ty tanàna ity. Tsy mahavananaka ny ponina rehetra ato am'ty tanàna ity. Tsy mahavanana asa fameloma-tena ihany koa ny ponina rehetra ato am'ty tanàna ity. Nanahoana tokoa ny fisehony natoka ny olona babababa ny taraina tahaka zany. Voalohany, tsy mety miforona ao akibon'ny vehivavy ny zazakely zay nandrasany hatramin'ny ela. Tsy mety miforona ao akibon'ny vehivavy. Zany hoe lasa momba ny vehivavy tao am'le tanàna. Kanefa tsy nomanin'Andriamanitra ho am'izany ny zanak'olombelona. Fa raha ny voalaza boky ny Genesis no arahana, dia ny tsodrano nomen'Andriamanitra ny olombelona de hoe maro fara, miabetsà, mameno ny tany. Ary any boky ny Exodosy toko 17:20 azy, de nilaza ny baiboly fa tsy isy ho momba eto amin'ny taninao izy. Kanefa dia zay ny zavatra tsapany olona tao amin'ny tanàna Jeriko, tsy afaka niforona tao akibon'ny vehivavy mihitsy ny zazakely zay mba nandrasany sy zay mba natianainy. Faharoa, mipetraka ao akiby ihany le zaza ho an'ny olona sasany, fa saingy niala tao akiby tao le zaza rehefa afaka volana vitsivitsy, hoe afaka 2 volana, na hoe afaka 3 volana, na hoe afaka 4 volana. Na maty am-piterana le zaza natianaina mba hotezainy, na maty tao anaty fahazazana le zaza zay efa nateraka. Tahaka zany tompoko ny zava-nisy na ny olana nahazo ny ponina tao amin'ny tanàna Jeriko. Antaona maro no nanana fiainana tahaka zany ny ponina rehetra tao amin'ny tanàna Jeriko, na tompotany io na mpiavy io. Filazany olona de hoe zay nisotro ny rano tao amin'ny tanàna Jeriko de niaina tam'izany fiainana misy tsy vavanonana anaka izany. Ary antaona maro no niainan'izy ireo tao anatin'ny olana be. Novana tokoa ny olana fa tsy voavaha, novana ny olana fa tsy voavaha. Natsola daholo reo manam-pahaizana, reo manam-pahalalana, fa tsy voavaha mihitsy. Fa koatran'izany, le nambarako tery aloha, hatramin'ny asa fameloma-tena ny olona tao Jeriko, de niara-ny fahafatesana avokoa. Zany no voalasan'ity baiboly ity, le novakintsika teo. Namboly ry zareo, fa zany no asa fameloma-tena ny ponina tao Jeriko,
fa inona ny tranga tsy navokatra mihitsy ry zareo tao. Zara fa misy vokatra kely mba hoanina sy ivelomana. Niompy ihany koa ry zareo satria zany no anisany fameloma-tenany mponina tao Jeriko. Fa indrisy fa tsy navanona ihany koa ry zareo. Ary azo lazaina fa tahaka ny nahazo ny kaina lay namono nahafaty any abela ralany mihitsy no nahazo ny mponina tao Jeriko. No nisy tao am'ilay tanàny zay nga mamarimarina kokoa. Andonge vakitsika lay mpanjaka faharotoko faharoa 512 hoe de zao voasoratra efa vakina teo le izy fa avelako vakina. Aroa mponina tao am'izany tanàny zany tamin'ny Elisy. Masina ianao, iro tsara toerany ty tanàny ity. Arak'izao hitanao zao, saingy ratsy rano. Ary ny rano, ary ny tany tsy mampavananaka. Zay zany ny fatsapan'ny olona hoe ratsy rano le tanàna Jeriko ary le tany dia tsy mampavananaka. Tsy matsafana mamelo tena. De andonge ampitahentsika am'izany lay voalaza Genesisy 2:7-12 hoe le nahazo ny kainy vakina amin'ny anaran'i Jesosy le teny. Genesisy 2:7-12. Ary ankehitriny de voaozona ianao hiala amy tany honenana. Andriamanitra mihitsy no teny tamy kaina teto. Averiko vakina. Ary ankehitriny de voaozona ianao hiala amy tany honenana. Zay ny vava hitelona ny rano ralanao nalatsaky ny tananao. 12. Raha miasa ny tany ianao tsy mba vokatra ho anao intsony izy. Ho mpandrenjena sy ho mpirenireny eny ambony tany ianao. Zany a zava-nisy nyainan'ny olona tao amin'ny tanàna Jeriko. Riavana. Hoy aho aminareo zay mahita sy mandre ahy amty andro androany ity. Fantaro tompoko ny mombanao. Fantaro sosanatry ka iolana toa endrika fahafatesana misy aminareo io ka hoe ozona sy fanahy ratsy no ao ambadiky zany. Be de be ny olona no matsapatena hoe misy zavatra tsy normalina zany amin'ny fiainany. Misy fahafatesana tsy misy fahafatesany roa. Ny zavatra atao to maty, ny zavatra irena mba hotokatra amin'ny farany to maty akaranany, maty andalana. Tsy vitsika ny olona no manana fiaina tahaka zany. Ka zay natoka amin'ny tiany hoe fantaro ny mombanao. Fantaro tompoko sosanatry ka iolana toa endrika fahafatesana. Tsy fehezan-javatra zay mitranga sy miseho eo amin'ny fiainanao na eo fiainanareo mianakavy io ka hoe ozona sy fanahy ratsy tokoa no ao ambadika. Ndre mandeha zao a tafaresaka tam'ty renim-pianakaviana iray ity ao. Hoy izy tamiko. Maty alohan'ny 500 taona ny daholo ndray tabo amiko ry pastera. Maty alohan'ny 500 taona. Ny matesa indrindra aminay ozy izy dia eo amin'ny 730 taona dia maty. Aminao zao na aminareo. Fifandrifinjavatra ve zany? Sa zava-misy sy mitombona tokoa. Hoe tsy manitsaka ny 500 taonany ny fianakaviana anankiray de maty. Na ny olona matesa indrindra ho aminy dia 730 taona de mitona amin'ny fahafatesana. De averiko indray hoe aminao aminareo fifandrifinjavatra ve zany? Sa zava-misy sy mitombona tokoa? Ary raha ny fandininareo azy, inona no mety ho antony zany? Ho aho manokana de sako ny milaza fa tahaka zany mihitsy ny fiainan'ny olona raha mbola misy ozona na fanahy ratsy mpitondra fahafatesana mitoetra ao aminy. Tahaka zany mihitsy ny zava-misy. De zao taoriana ny resaka
ny fanaovany ty renim-pianakaviany ty tamiko dia tapa-kevitra ao ny nanambara ny tokony lalak'izorana ary nanapa-kevitra ihany keo ny anao vavaka manokana ho an'ty renim-pianakaviany ity zany hoe no tapahako ny fisina ozona mpitondra fahafatesana tao aminy ary navokako ny ala tao aminy ihany ko ny fanahy ratsy mpitondra fahafatesana taorina zay dia nyandry tonga ny faefapolo taonany tsy mitona taminy ny fahafatesana ary am'izao tsika amy teny zao dia azo lazaina fa no depase lavitra zany faefapolo ny taonany izany de iverenantsika andray a ny zavanisy tao amy tanàna Jeriko sy ny fefaranimponina tao am'zany tanàna zany rehefa eniny retim-ponina tao Jeriko reto azy fa nandalo tao amy tanàna misy azy Elisa lelan'Andriamanitra dia nitaraina tamin'ny Elisa lelan'Andriamanitra izy ireo dia inona ny tranga nanapa-kevitra lay lelan'Andriamanitra fa ovahana ny olana azo vahana mantsy ny olana raha resaka ozona resaka fanahy ratsy hoe ozona sy mpitondra fahafatesana no midominina amy tanàna anankiray na eo amy fianakaviana anankiray riavanao azo vahana ny olana ateraky ny ozona sy ny fanahy ratsy mpitondra fahafatesana tena azo vahana mora foana tsy sarotra vahana ary Elisa mpanompon'Andriamanitra lelan'Andriamanitra dia natsapa famarina zany ary zany no ato natoka ty lelan'Andriamanitra tao hoe Elisa ity ny teny tamponina rehetra zay nitaraina taminy hoe omeo vili vaovao aho ome vili vaovao aho asosiro anaty zany vili zany de andao tsika hiaraka ho any am'ilay ny andoany rano satria nitaraina tamin'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra mantsy ry zareo araka fahatsapany de hoe lay loha rano lay rano sotrony mihitsy no misy fahafatesana misy tsy vavanona nanaka de ho Elisa hoe raha zany no fantatrareo fa fototra matoka zao tsy fahavanona nanaka misy aminareo misy am'izao tanàna zao de zay maka vili vaovao asiosira ao anatiny de andao tsika rehetra hiaraka ho any am'ilay ny andoany rano fa hovantsika ny olana de rehefa toka tanto koa Elisa mpanompon'Andriamanitra niaraka tam'reto vahoaka reto zay soran'Andriamanitra manokana fa tao anatin'reto vahoaka reto tao anatin'reto mponina reto ny finoana fa mpanompon'Andriamanitra tokoa Elisa ary zay fanapa-kevitra raisin'ny Elisa dia hoenon'Andriamanitra sy ho amarinin'Andriamanitra de nanaraka any Elisa reto vahoaka reto de omby baiboly hoe nafafiny Elisa tao anaty rano lay sina tao anatin'le lovia de ambony zany de nitsofiny Elisa rano ny tanàna no tsofiny Elisa rano le tanàna manomboka androany hoy ny teny Jehova Andriamanitra tsisy fahafatesana na tsy vavanona nanaka intsony iseho eto am'ty tanàna ity zay mihitsy teny nataony Elisa raha nanaraka tsara lay teo novakina terem-bolony ianareo de any amin'ny adiny fa rombropolo de ho baiboly hoe ka dia tsara ny rano nanomboka teo tsara ny rano nanomboka teo andoko de veritsika vakina lay teny fa mampahery tena mampahery ary tsy misy olana tsy va na enina herina ozy ny herina fanahy ratsy mpitondra fahafatesana de azo vahana mora foana ny olana netiny ary azo toerina mora foana zany ozona sy fanahy ratsy mpitondra fahafatesana izany andao verina vakina le teny aronim-ponina andiny fahasembe folo mpanjaka faharoa toko faharoa aronim-ponina tao am'izany tanàna zany tamin'ny Elisa masina ianao indro tsara toerany ty tanàna ity le tanàna Jeriko zany tena tanàna tsara tanàna mafinatra tanàna mateonina fa saingy zay nambarako zay ny problema tao de zao ny toan'le teny saingy ratsy rano zay le indro kely ary ny tany tsy mampavananaka zay ihany ko la indro kely andiny faharoapolo de hoy izy hoy Elisa zay ndray le vahaolana
nomeny ny elisy. Hitondray lovia vaovao ao ka sosira ao anatiny, de neta tany aminy zany, ary nivoaka nakany am'ilay niandohan'ny rano izy, satria onim-pona hoe ratsy ny rano eto aminay, tsy mampavananaka mitondra fahafatesana. Ary nivoaka nakany am'ilay niandohan'ny rano izy, de nanipisira taoko nanao hoe zao no lazainy Jehova, efa natsara ity rano ity ao, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonanaka intsony iseho ity. 1:20 ka dia tsara ny rano mandraka androany araky ny teny nataony Elisy. Ry havana, matsapa-tena ve ianareo zay mahita sy mandre ahy androany, fa misy zavatra mitovitovy am'ireo zavatra nolazaiko taminareo reo ny momba anareo am'izao taondaty 20 taona 2023 am'ty andro androany zay misy antsika ity. Tsotra ny torevitra omeko anao. Voalohany, aza kivy, aza mamofo zany ianareo, satria mbola misy foana ny vaolana manaka ankehitriny. Taloha nisy ny vaolana netiny Elisy alelan'Andriamanitra, am'izao olo zao misy ny vaolana zay entinay mpanompon'Andriamanitra. Faharoa, efa fantatr'Andriamanitra hatramin'ny elankery havana malala ny fisiny zany ozona sy fanaratsy mitondra fahafatesana izany, efa fantatr'Andriamanitra izany. Ary zany ho anisany antony natokan'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe omeny ny zanan'ilay tokana, Jesosy Kristy no anarany. Nomeny tsy hoe ny amonjy ny fanahintsika ihany, mba tongatsika tsy ho very mandrakizay fa anana fiana mandrakizay, tsy izay ihany, fa nomeny ny zanan'ilay tokana mba ahafan'Andriamanitra mamonjy atsika manoloana andreo fisina ozona na fanaratsy mitondra fahafatesana. Ka zay mahatonga am'y teny hoe azakivy na mamofo zany ianao, mbola misy ny vaolana manaka ankehitriny. Fahatelo, anisan'ny vaolana lehibe indrindra de ity, ary miandry anareo aho, tenako miandry anareo fa Andriamanitra tena miandry. Mila miverina amin'Andriamanitra ianareo menakavy. Aza miolona fotsiny hoe efa mahafantatra an'Andriamanitra izahay, na efa malala ny fisin'Andriamanitra izahay, na hoe mpiangonatsy na mpiangona roa izahay, aza miolona fotsiny am'izany. Fa mila miverina amin'Andriamanitra, mila miverina amin'Andriamanitra ianareo mianakavy. Ary mila manana finoana Jesosy Kristy sy ny fanavotana nataony Jesosy teo ambony azo fijaliana ianareo mianakavy. Mila miroso am'izay dingan'izay ianareo, ary miandry anareo ho am'izany mihitsy ny tompo Andriamanitra tsy tompo. Fa efatra, tsara aminao, tsara aminareo, tsara aminao, tsara aminareo mianakavy, ny miona aminay mba afanay manao vavaka manokana spesiala ho anareo, afanay manapaka zany ozony zany, afanay ihany koa mandroaka an'ilay fanaratsy mitondra fahafatesana zay nisy teo amin'ny fiainanareo ka nanjaka nandritry ny taona maro. Na de zany azy, am'izao famaranako izao dia anao vavaka ho anareo ao. Inona le olana misy eo aminareo azy? Mino fa hiasa Andriamanitra androany. Tahaka ny nomban'Andriamanitra ny Elisy, lelan'Andriamanitra zay nanafoana fisina ozona sy fanaratsy mitondra fahafatesana de lay tsy mampahavananaka tao amin'ny tanàna Jeriko, de tak'izany no inoko fa ho ataon'Andriamanitra amin'ny alalanay mpanompon'Andriamanitra zay mitoro ny teny'Andriamanitra aminareo androany. Efa nahita fandresena lehibe sady maro izahay, tsy ndray mandeha na indro na intelo na ny efatra dimy amaneniny, no efa nahita fandresena lehibe izahay, fa efa nimbetsaka, tena efa nimbetsaka. Ary inoko fandroany no andro ny tompo natokan'Andriamanitra ho anao, ho anareo menakavy. Tian'Andriamanitra ho afaka am'ireo ozona sy fanaratsy mitondra fahafatesana ianareo. Tian'Andriamanitra hanana fiainana vaovao sy tantara vaovao ihany koa ianareo. Anao vavaka ho anareo aho, fa sainga mafisiky ihany hoe azadino ny miverina amin'Andriamanitra aloha, azadino ny mino
an Jesosy sy ilay sorona vitany teo ambony azy fijaliana. Ary manapa-hevitra vavanao mihitsy nao kisokatra ary iteny ka ampandrosona Jesosy ho ao anatinao, ampandrosona Jesosy ho ao anatin'ny tokantranonao. Fa ho hitanao fa nidy anio de hiasa eo aminao tokoa Andriamanitra. Anio ny herina amin'ny Andriamanitra azy ny tompoandriamanitra tsy toa. Voalaza amin'ny Baiboly mantsy Korintianina voalohany 5:20 fa amin'ny alalan'i Jesosy no anaovan'Andriamanitra ray hetsika hitondrana ny olona ho amin'ny fandresena lehibe, ho amin'ny fandresena mezinezina. Ny voninahitrany ho an'Andriamanitra irery any. Afaka mandoalika ve anao tompoko? Afaka mametraka ny tananao ny fonao ve anao? Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, ianao no la izy hatrizay ka ho mandrakizay. Misaotra anao aho no ny fahasoavanao lehibe ka afaka nijoro nanambarany teninao sy ny sitraponao tamin'ireo olona zay nandre sy nahita ao. Mino ao Andriamanitra fa sitrakao ny hitrantsehetro amin'ny fiainan'ireo olona ireo ka monjy azy anao malona fisina ozona sy fanaratsy mitondra fahafatesana zay mbola nanjaka teo amin'ny fiainana. Anio azy noho ny amin'i Jesosy Kristy zanako ilay tokana de ovonjenao ny olona tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapahako sy foanako ny fisina ozona mitondra fahafatesana amin'ireo olona ireo raha misy an'izany ny fiainana. Na inona endrika isehoany tapahako sy foanako amin'ny anaran'i Jesosy izany. Roako zao de zao ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa ny fanaratsy mitondra fahafatesana miala amin'ny tenan'ireo olon'ireo, miala amin'ny trano filenany, miala zao de zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Tompo Andriamanitra, tsofoko rano mba ahita sy atsapa ny herinao Andriamanitra miasa ny tsiraray avy amin'ny androandroany ety. De raina mandrakizay ny anaranao. Misaotra ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako ny vavaka. Misaotra Tompo. Amen. De akoatran'izay vavaka zay fa nataoko anareo zay de hoy iaho hoe manasa anareo tompoko. Tongava mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay. De ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely. Tsy lavitry ny akadim-bahoaka ny misy anay. Ny fandaram-potoana de voasoratra io amin'ny 9, na 7, na 10, na 12, na 2. Zay hitanao fa mampalalaka anao no andehananao. Tsy maneniny anao riavana raha toga mamonjy an'izany fotoam-pivavahana zany. Mino fa sitrak'Andriamanitra ny hitrantsehetro amin'ny fiainanao manompoka androany. Fanapa-kevitra ny noerany fa Andriamanitra efa vonona. Ka dia mirary faherezana ho antsika rehetra hatrany an-trano tompoko ao. Samy tain'Andriamanitra avokoa isika.